fa efa miresaka baolina kitra izay ihany tsika raha niresaka sokady zokontsika iteo dia iresaka sokady zandra indray kosa amin'ity fanadihadiana manaraka ity ny sekolin'ny baolina kitra net foot izany izay andeha andray anjara amin'ny fiadinany tompon-daka eran-tany baolina kitra lasaky ny 13 taona na ny mondial pupille izany izay atao any Plomelin ka dia nampahafantariny zareo tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny mpanao gazety moa izay fandraisany anjarany amin'izany fiadinany tompon-daka eran-tany izany. Ny 5 ka hatramin'ny 7 Mey ho avy zao nantanterahana any Frantsa ny fifaninanana baolina kitra ho an'ny latsaky ny 13 taona mondial pupille. Ekipa 27 avy amin'ny firenena maro maneran-tany ny faninana amin'izany. Voasafidy ho isan'ireo ekipa 27 ireo ny sekolin'ny baolina kitra malagasy net foot. Izy ireo izay araky ny nambaran'ny solotenany dia isolotenan'ny firenena malagasy amin'ity hetsika goavana ity. Ny karazana hetsika sy fifaninanana nataony sy ny vokatra azony tamin'ireo fifaninanana ireo nanomboka ny taona 2024 nitsanganany moa no nahavoasafidin'ny net foot andray anjara amin'ity mondial pupille 2024 ity. Fantatra fa ny 3 Martsa ho avy zao nanaovana ny antsapaka ahafantarana ny toerana sy ny vondrona isin'ny solotena malagasy. Eo amin'ny lafin'ny teknika dia vonona tanteraka amin'ny mpilalao Rivo Manatsoa. Nanamafy mantsy ity tompon'andraikitra voalohany ara-teknika ao amin'ny net foot ity. Fefa tao anatin'ny 3 taona ny arahan'ireo ankizy andeha ho any Frantsa ireo. Ankoatr'izay dia ny teny mazava ny tenany fa ny ankizy manan-talenta sy afaka manohitra ireo ekipa goavana any amin'ny lalao io no andeha fa tsy izay manana sarandalana kanefa tsy dia afaka amin'ny lafin'ny teknika. Na dia teo aza niezaka vita amin'ny ray aman-dreny tamin'ny fitadiavana sy ny hoety manana dia manao antsoava amin'ireo malala-tanana izy ireo amin'ny anam-piana amin'ity fandehanana ho any amin'ny mondial pupille ity. Fantatra fa mpilalao 12 sy mpitatana 3 no isolotenany net foot any amin'ity mondial pupille ity. Mariana fefa nandranto lalao irisam-pirenena tany La Réunion ny 13 eo amin'ny net foot ny taona 13 ity. Ity sekolin'ny baolina kitra ity izay mankalaza ny 15 taona ny orenany amin'ity taona 17 ity. Tsy aivina fa sekolin'ny baolina kitra maro nefa nandeha ny solotenan'ny malagasy tamin'izany mondial pupille izany raha tsy laza ankoatran'ny Adjesaya, Étoile Filante, Jet Mada. Hatreto dia ny ekipan'ny Adjesaya ihany no efa nandrobaka ny anarana mahatompon-daka ny taona 5 Hinona fa hananampo amerina izany vokatra tsara azon'ny Adjesaya izany net foot amin'izao fandehanany hiatrika ny mondial pupille 17 izao.